Eo amin'ny tontolon'ny fandrarana kosa indray dia anisan'ireo nandray anjara tamin'ny Fiermada farany teo ny kooperativa Tantsahatonga Saina avy any Atsimo andrefana any amin'ny distrikany Ankazoabo. Kooperativa izay nitsangana tamin'ny novambra 2024 ary mampiroborobo ny siam-piarina samihafa toy ny tongolobe. Toy jeresika ary ny fanadidina. Etsika na fanireo tantsaha sy mpandraraha isan-tsokajiny maneho ny vokatra ny Fiermada no tanterana ny herinandro lasa teo. Isan'ireo nandray anjara ny avy eo anivon'ny kooperativa Tantsahatonga Saina izay misy ny fobe toerany any amin'ny fokontany Ambalamarina, komina Ankazoabo. Kooperativa izay tafatsangana ny volana novambra 2024. Ny antony nananganana io kooperativa io, betsaka le olana sedrainy tantsaha eo amin'ny lafin'ny vidim-bokatra isan-taona sy isan-taona. Raha tsy teny fotsiny zahay tamin'ny taona 2014 lasa teo, eo amin'ny tongolo 32 à 50 tonnes, very 150 ariary isakilao ny tantsaha no nataony mpanangom-bokatra. Kanefa rehefa misy ny tombarotra, mahazo tombarotra ny mpanangom-bokatra na ny mpandraharaha rehefa misy ny faty antoka, dia ny tantsaha no mibaby ny vokatra. Dia nijoro zahay tantsaha ary joronay hatrany moa zany, ary tsy ny androany jerenay fa afaka fotoana fohy ary tsy ho ela akory ary dia hahitaka ny tena zavatra irin'ny tantsaha eo amin'ny lafin'ny fivarotam-bokatra satria sarotra ny famokarana an'izy io, nefa rehefa vokatra dia lasa amidy mora noho ny tsy misy mpiahy. Koa eto izahay tantsaha dia sahy mijoro mirehareha fa manana mpiahy, tsy avelan'ny fitondram-panjakana mandeha irery izahay. Indrindra indrindra fa tamin'izao Fiermada izay nadrehinay zao, tonga teo ny filoham-pirenena nitsidika ny vokatra izay noentinay teo, ary tonga teo ny ministre ny indostrie izay angadina nanana sy finahitana. Izy no nitondra anay aty Antananarivo nandefanay handray anjara ny Fiermada. Ary tokoa moa izahay dia mbola misaotra ny ao amin'ny service coopérative. Ny fanamin'ny kooperativa dia ny anondrana sy anodina vokatra. Ny tanjona anay ao anatin'ny kooperativa dia hanondrana vokatra makany ivelany le kooperativa ary ho isam-baravarana ny hahazo tombotsoa amin'izany, satria raha ohatra ka manondrana vokatra makany ivelany, tombony ho an'ny tantsaha izany. Ary manana eritreritra koa zany izahay izay ao anatin'ilay kooperativa hanao fanodinam-bokatra izay vokatra misy agny aminay agny, raha ohatra ka misy ny fiarah-miasa amin'ny mpamatsy vola sy amin'ny fitondram-panjakana. Anisan'ny olana mbola sedrain'ny kooperativa ny fanamafisana ny fahaiza-manao na ny renforcement de capacité, ka mba isin'izany dia ilaina ny tohana ara-teknika sy ara-bola samihafa.